sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Aoka ianao Andriamanitra mpiary ahy sy ho tany fialofana amonjenao ahy, fa ianao no vatolampy sy tany mimandako, ary ho voninahitry ny anaranao dia tario lalana aho sy fahano. Salamo 30. Ankafaliagna ankaravoagna no anolorana fiarabagna antsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjapeo ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjapeo mamitambatra antsika ho iray sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamitsika ity. Isaoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjapeo ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna antsika eo ave jiaby tratran'izao alahady fa 4 mandavan-taona amin'ny taona 10 izao amin'ity taona 2020 ity. Koa amin'izao alahady fa 4 mandavan-taona amin'ny taona 10 izao dia toloran'ny eglizy loa hevitra isika ny hoe Andriamanitra no tena mahasambatra fa tsy ny areny tany. Ndeo renesitsika irevaky teny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Boky Jeremia mpaminany. Izao no lazain'ny Tompo: ho vaozina ny olona izay mitoky amin'olombelona sy manao ny nofo ho sandriny ary miala amin'ny tompony fony. Manahaka ny anjavidy eny an-tany lava volo izy, ary rehefa misy hasambarana tonga dia tsy ifaliany. Hony amin'ny tany karakena any anefitra any amin'ny tany sira tsy misy ponina. Ho soavina ny olona mitoky amin'ny Tompo sy manantena ny Tompo ho tokiny. Manahaka ny azo nambolena eo amoron-drano izy, mandatsaka ny vahany mankany amin'ny rano mandeha. Tsy matahotra rehefa tonga ny hainandro, sady maitso ravina mandrakariva. Tsy manahy izay taona fahamainana izy, ary tsy mitsahatra ny mamoa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny
Amranu
Vaky teny masiny faharoe taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havana, raha toriana ho nitsangako velogno ary Kristy, ahoana no ilazany sasany aminareo hoe tsy misy fitsanganany maty? Fa na dia Kristy aza dia tsy nitsangako velogno raha tsy mitsangana ny maty. Ary raha tsy mitsangana ny maty dia foana ny finoanareo, mbola ao aminareo ihany ny fahotanareo, ary very zareo nodimandry ao amin'ny Kristy. Raha dia isika no farafahoriana indrindra amin'ny olon rehetra, raha amin'ity fiainana ity ihany no antenantsika an'i Kristy. Tsy izany anefa, fa efa nitsangako velona tokoa i Kristy, ary izy no santatra izay efa nodimandry. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny e Andriamanitra. Alleluia, 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 Alleluia. Iomatsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoa n'izany. Evanjely masiny dia Jesosy Kristy nosoratany Masindahy Luka voninahitra ny eo anao ry Tompo. I Jesoa niaraka nijotso tamin'izy 12 lahy ke nandeha tamin'ny tany lemaka izay nijanona ny mpianatra maro ndraiky vahoaka maro avy any Jodea aly jiaby, any Jerusalema ary Tira sy Sidona morontsiraka. Tamin'izay dia niatrana nijery any mpianatra anazy izy, ke vaky nivolagna hoe sambatra nareo mahantra, fô ninaroboka fanjakan'ny lagnitra jiaby. Sambatra anareo zay ty hinana sy logno amin'ny fotoagna zao ty, fô ho voky anareo. Sambatra anareo zay mitomoagny am'izao ty, fa hifaly anareo. Sambatra anareo raha ankalain'ny ologno, tsy tian'ologno, iroahany ala amin'ny fikambanana anazy, ho tivitivaigny ary ho lavigny tsy ho tiagna karaha raha ratsy amin'ny agnarananareo noho ny amin'ny zanak'ologno. Mifalia ianareo amin'izegny andra zegny, ary miravoravoa koa, fa ho lehibe ny valisoa miambigny andre agny an-dagnitra agny. Fa karaha zegny koa nataon'ny razany tamin'ny mpaminany. Fa mila loza kosa ianareo mpanankarena, fa managna ny fahafahamponareo anareo. Mila loza anareo zay voky amin'ny fotoagna zao ty, fa hitomoagny, higogogogo anareo. Mila loza anareo izy koa ataon'olo tsara laza, fô karaha zegny boka nataon'ny razany tamin'ny mpaminany sandoko. Izany ary kankalazaontsika ny tenin'ny Tompo, dia ireneo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, amin'izao lahady
fahenina mandavataona anoizasika ny fandaliana-ponoana ataosika dia mibanjina manokana ny fiantson'Andriamanitra sika. Raha tamin'ny alahady lasa teo ny rain'Andriamanitra isika ho mpanarahatolona tahaka ny Simona na Piera, ny rainy mba hamokatra tokoa isika raha miara-miasa amin'izy Andriamanitra. Raha manao ny asan'Andriamanitra isika ho isika dia Andriamanitra no anao ny asasika. Izany ny vocation dia ny fanatanterahana ny sitrak'Andriamanitra. Nilaza tamintsika Jesosy tamin'ny alahady lasa fahadimy mandavataona iny, alasao ny arato mirosoa amin'ny lalindalina kokoa. Ka izay indrindra ary amin'izao alahady fahenina mandavataona zao dia manasa asika tokoa ireo vakiteny arosony Eglizy mba hiroso lalindalina kokoa isika eo anivon'ny fiainansika andavanandro, satria iraina eo anivon'io fiainansika io sika ikasaka ny asambarana ary noarian'Andriamanitra isika mba ho sambatra. Ka noho izany mifanaraka tsara amin'ny tanjon'ny Siloda izany voalaza rehetra zany. Sinona tokoa moa fa raha olon-dehibe amin'ny finoana isika dia miroso amin'ny lalindalina kokoa amin'ny fanorenana ny Eglizy olona velomin'ny batemy ka mandray an-tanana ka zary tabernakla velona. Mino aho fa sarosika ilay fampirisina apostolika nosoratan'ny Papa momba ny fiantsoana ho amin'ny fahamasinana, ho amin'ny hafaliana, ho amin'ny fiadanana. Efa roa taona lasa zay lazain'ny Papa fa lalana tokoa makany amin'ny fahamasinana ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra eo anivon'ny fiainansika andavanandro, satria masina izay miombona amin'ilay masina dia Andriamanitra. Lalana makany amin'ny fahamasinana sy fahasambarana ny ansonansika ary ilay toriteny nataon'i Jesosy teo tendrombohitra voalaza ao amin'ny evanjely nosoratan'ny Masindao Matio ka nataon'ny Papa ho fotom-pampianarana tamin'izay raha tadiditsika sara. Fa izao alahady fahenina izao dia ny evanjely Masindao Luka no vakiana amintsika, satria taona dia izao ka i Masindao Luka ny evanjelista andaninana ansika ny finoansika ka afahasika mivelona izany finoansika izany ary makalaza izany finoansika izany amin'ny fandraisana tanana ary mizara izany finoansika izany amin'ny hafa. Antitra terin'ny vakiteny androany ary fa ny tena sambarana dia ao amin'Andriamanitra irery ihany, sy misy arena mitondra amin'ny tena sambara sy fiadanana raha sy ao amin'Andriamanitra. Ka andeha ary ho alalintsika inona marina moa no tian'ireo tenin'Andriamanitra mara raha miresaka an'izany asambarana sy famasinana izany ireo tenin'Andriamanitra. Voalazan'i Jeremia mpaminany ao amin'ny vakiteny voalohany, ho voahozana izay olona mitodika amin'ny olombelona, isoavana kosa izay mitoky amin'Andriamanitra. Izany tokoa isika olombelona miovaova ary izao tontolo izao mamitaka fantatsika fa korontana ny vokatry ny fifangaroan'ny zavatra no atolotra izao tontolo izao, ary dia milaza miara-mahita isika miatrika n'izao korontana virus izany. Izany no mahatonga asika ho voahozana raha mifikitra amin'izao tontolo izao. Inona moa ny dikan'izany hoe voahozana izany? Sy hoe Andriamanitra ny manozana sanatria izany, fa raha mifikitra amin'izao tontolo izao sika ka manalavitra an'Andriamanitra dia izao tontolo izao no mamolavola sika dia hita sika izao vokany amin'ny fiainansika izao. Fa raha mifikitra amin'Andriamanitra kosa sika, izy sy miova, izany maha-Andriamanitra azy. Fa izao tontolo izao miovaova ary mamitapitaka dia izay no mahatonga asika milaza hoe ho voahozana isika. I Andriamanitra sy miova, Jesoa omaly anio ary mandrakizay. Anatra ho asika izany rehetra izany, ary ny zavatra etresika izao dia fampianarana sy anatra ho asika. Ka raha teo génération mpanorina isika izany hoe mitady zavatra izay stable, maharitra ary mivahatra tsara, dia oka anorina amin'ny zavatra maropotra mba sy voahozongozona ny fiainansika. Andriamanitra ireriny sy miova araka ny voalaza sika teo, ary izy no azo itokisana. Ho indrindra Jeremia manaka ny anjavidy eny an-tany lava volo izy, ary rehefa misy asambarana tonga sy hafaliany, onona amin'ny tany karakaina any anefitra izy
any amin'ny tany sira sy misy mponina ho asoavin'ny olona kosa izay mitoko amin'ny tompo sy manantena ny tompo ho tokony. Manahaka ny hazo nambolena eo amoron-drano izy, mandasaka ny voany makany amin'ny rano mandeha sy matahotra rehefa tonga ny ainandro, sady maiso ravina mandrakariva sy manahy izay taona fahamainana izy ary sy misahatra ny mamoa. Ohatra no ataon'ny Jeremia eto fa fampianarana lalina ho asika, izany hoe tsodranin'Andriamanitra ho an'izay mifikitra aminy ary mahazo ny fiadanana mandrakizay izay mifikitra amin'Andriamanitra. Ny lalana makany amin'ny asambarana no ambaran'i Jesosy ao amin'ny evanjely raha namory ny olona marobe nanaraka azy izy. Matoa ny olona manaraka an'i Jesosy dia mba te hahita sy hiaina izay fampianarana mitondra amin'ny asambarana izay. Sy misy olona sy mikasaka asambarana ho isika teo, samy teo ho sambatra ny olona sy aby. Raha fitinina ny fampianaran'i Jesosy dia sy hoe ny fananana zao sy zao na fananana zavatra na fananana, raha fitinina no asambarana fa ianao miankina amin'ny mahanao anao, miankina amin'ny toetranao raha mifanaraka misitrak'Andriamanitra ny mahasambatra. Izany no dikan'ireo asambarana ampianarin'i Jesosy amintsika. Sy ny fananana ny zao sy zao ny tiany Jesosy ambara, fa ny toetrasika mifanaraka amin'ny sitrak'Andriamanitra. Inona no ambarany raha milaza fa sambatra ny manitra ary loza ho an'ny mpanan-karena? Sy hoe sanatria ny arena no rasy eto na ny mpanan-karena no voaozina, sanatria izany, fa raha Andriamanikafa no tompoinao, raha i dia mitondra anao amin'ny nenina ireny mandrakariva. Fa rehefa izy Andriamanitra, fa raha ireny Andriamanitra ireny no tompoinao ka zary Andriamanitra, dia indrisy miseho aminao ny toetra izay mifanohitra amin'ny tena asambarana. Aza gaga ary sika raha mikorontana amin'ny fiainantsika sy mahita fiadanana raha sy ilay Andriamanitra araka ny ampianarin'i Jesosy no tompo isika. Sy ny fahantrana zany no tsara, fa i Jesosy raha milaza izy hoe sambatra ny manitra, sy ny fahantrana no tsara ary sy mianso amin'ny fahantrana i Jesosy ary sy no ansony Andriamanitra amin'ny fahantrana isika raha nahary asika izy. Fa napetrany teo amin'ny sany Edena mba hanany rehetra ary hiasa hikarakara sy kolokolo ny zava-boahary. Inona nefa ny tranga zary mpifahavalo isika sy ny zava-boahary. Ka raha milaza ary i Jesosy eto sambatra ny mahantra, dia satria ilay mahantra mitoky amin'Andriamanitra no ambarany eto, zany hoe ny mahantra dia Andriamanitra no arena. Ka raha Andriamanitra no arena, ka inona ny dikan'izay? Manao ny asan'Andriamanitra, ka Andriamanitra no manao asantsika. Sy ny fahantrana zany no tadiavina eto, fa ny toetra mahamahantra, izany hoe toetra mitoky amin'ny Andriamanitra, ka Andriamanitra irery ny loharano sy fototra ny fiainana. Andriamanitra irery ny loharano sy fototra ny arena, ary izy no ivo ny fiainana, ka mahatonga anao anasoa ny hafa ary mahafoy amin'ireo manodidina anao. Ary zany raha teo ny toetrany Jesosy, ary zay ny tiany Jesosy ananasika. Ka raha toy izy nary ny dinika, sambatra ny nona, fa loza kosa ho an'izay voky, sanatria tsy mianso anohanan'Andriamanitra. Fa indrindra amin'izao andro sarotra izao, fa lay anohanana toetra mikasaka ny fahamarinana, mikasaka n'Andriamanitra lay marina, ary io zany le hoe anohanana ambarany eto, lay anohanana mikasaka ny fampanjakana ny rariny sy ny isiny, mikasaka mandrakariva zay anasoavana ny hafa, isimbinana ny hafa. Ilay anohanana intsony Jesosy zany dia sy inona fa olona nona ny soa dia ny fahamarinana, ary zay fahamarinana zay no izoroana ka
ahatonga anao asambarana satria ny marina no mahaolona afaka asika. Fa raha voky fitapitaka fialonana lainga dia fantatra asika ny vokatra an'izay eo amin'ny fiainantsika. Ka raha milaza ary i Jesoa eto sambatra ny nona dia sy hoe lay anoanana no mahazatra asika ny ambara heto, fa lay toetra mangetaheta nona anambarana nyzay fahamarinana zay. Ary izay rahateo no ambarany ny evanjely raha enisika sara teo, mifalia anareo hoy ny evanjely raha miteny i Jesoa, sambatra anareo nona kehitriny fa ho voky anareo, ka voky ny fahamarinana raha velomina zay. Fa raha voky ny fitiavatena sy ny felonana sy ny fitapitaka dia manjary loza izay. Ambaran'i Jesoa ary sambatra ireo mitomany sy ny fitomanina azafady no tadiavina heto, fa lay fitomanina mikasaka mirary miatrany mitomany noho ny fahotana. Zay ny tiany Jesoa ambara eto, noho ny faharasiana ao anatsika ao ka mitaky fibebahana. Ka inona io fahotana zay miteraka tomany io? De lay fanilikilina ny hafa, fa sambatra kosa ianao raha mametraka ny fifampisimbinana, ny fikasana ny soa iombonana. Ary de zay ny mbola toizany i Jesoa amin'ny asambara manaraka, sambatra raha nkalain'ny olona ianareo fa ho lehibe ny valisoanareo, sy mikasaka ny fankahalana sanatria na ny fanilikiliana araka ny voalazaisika teo. Fa inona ary ny tiany Jesoa ambara? Mihiriny anana ny toetrany isika mba ho mpampiobana, ho mpampiavana lay fihavanana sady kristianina no malagasy. Ary de izay no mitondra amin'ny tena asambarana, ka ny fizoroana amin'izay no tadiavin'i Jesoa sy hoe ifanilikilika fa ampivondrina. Ary na izany na sy zany aza ny fizoroana amin'ny fahamarinana dia mahatonga ny olona ankahala, manelingelina ny olona tokoa. Ianao tahaka an Jesoa nanelingelina tamin'ny ireo nanodidina azy, nanelingelina ny mpiarabelona izy raha nampianatra ny tena lalana ny fiainana, raha tena nampianatra ny fahamarinana. Ary izay no mahatonga sika milaza aoka mba sy hoviraviray olona ny fanantenana, fa omeo an'izay afaka manome ny fiainana. Ary de Jesoa no afaka mampianatra sika amin'izany. Ka oka tokoa ry kristianina havana araka io fampianarany i Jesoa amin'ny masindaluka nianio, mifalia nareo amin'izany andro zany ary miravoravoa fa indro lehibe ny valisoanareo any an-danitra. Fa tahaka izany koa no nataon'ny razany tamin'ny faminampahany. Aokarisika araka izay voalaza izay iroso ametraka any rafitra zay manampy asika hivelona bebe koa ny mahaolona asika. Araka ny lazaisika lay rafitra mitondra sika amin'ny fivelarana ny mahaolona sy ny olona manontolo, ka amin'izay dia miova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary. Ka toy izay ho fampivavalo sika de mifampisimbona ary mifampikolokolo mba iroso amin'ny fifandraisana tahaka ny naharen'Andriamanitra sika. Ka raha izay koa ny eo anivon'ny tontolo-piainana, mba tontolo-piainana anampy asika ampivelatra ny mahasikasika, ka ahitasika n'izay asambarana voalazan'i Jesoa eto. Ary sy mankaizan'izany tokoa ny fampianaran'ny masinday Paoly ao amin'ny vakiteny faharoa. Ka raha tiasika ho tanteraka zay lalana makany amin'ny asambarana zay, dia hoy masinday Paoly, oka izoro ho vavolombelon'ny fisanganako velona isika. Ka izay fizorosika amin'ny
amin'ny finoana ny fisanganako velona izay no anambarasika fa eo anivosika tokoa i Jesosy. Averizerysika matetika fa izay no mahasamihafa ny finoansika kristiana. Ny finoan'ny hafa dia to Andriamanitra lavitra no Andriamanitra inony, fa ny asika kosa dia eo anivosika Jesosy ary velona Jesosy, tena olona velona miara-dalana amintsika, ary dia izay no oka ho sapasika amin'izao fanatanterahasika ny synôda izao. Ka izay fametrana any Jesosy eo anivon'ny fiainasika sy eo anivon'ny fiainasika izay dia mahatonga asika sy anilikilika ny hafa fa hiady amin'ireo izay mitondra an'izany fanilikiliana izany. Na dia hoisy aza ny fanenjehana dia mizoro isika amin'izay finoansika izay, ka io fizoroasika amin'ny finoana io no mitondra asika amin'ny asambarana sy arak'izay eritreretin'olona hoe finoana mampanonofy na opium du peuple ho isika, araky ny fitenin'ireo manam-pahaizana, sy nofinofy ny fivavahasika sy mampatory ny finoansika, fa au contraire an'izay aza mifanohitra an'izay satria maniraka asika andavorary ny fiainantsika, ary izay no ezasika ho tanterahina amin'izao synôda izao mba ahatonga asika olon-dehibe amin'ny finoana, ka amin'izay dia mpandray an-tanana asika sy mpijery fosiny sy spectateur ho isika, fa ho tena ho acteur. Ary raha acteur isika dia sy mpanonofina ovinana oviana, ka noho izany ry kristianina hava malala, aoka isika sy voafitaka ireo mpampanonofy ka mampanantena zavatra sy misy, aza vela ho viravirain'ny olona ny fanantenansika ho iaho teo, fa aoka no isika manantena ny Kristy ilay sy miova ho isika omaly anio, ary mandrakizay dia manana toky isika ny ho avy sika dia ho avy miaraka amin'ny Kristy. Ka noho izany atolory amin'izay afaka manome ny fiainana, satria izay ny ho avy ny fanantenana, dia irindra ny fiainanao tokony tokana no afaka manao izany. Dia ilay nandresy ny fahafatesa ny sanganako velona hoy Masindahy-Paoly amin'ny vakiteny 2. Mety manontany isika, aiza ireo asambaranareo sy hitanay izay tokony atao? Marina tokoa fa indrindra raha mijery amin'ny mason'izao tontolo izao isika dia to resy tokoa ary to lavitra izay asambarana izay, ka izay indrindra no antony anatanterahasika izao synôda izao, mba hanokatra ny masosika, hanokatra ny sofisika, hanokatra ny fosika, ka ny masom-pinoana, ny fo feno finoana ary sofina afaka mandreny finoana no ibanjinantsika ny manodidina sika, ka amin'izay afaka miatrika ny zava-misy tokoa isika araka izay finoana izay. Raha isika kristianina rehetra sy vita batemy rehetra tokoa no manambara ny tena finoansika amin'ny alalan'ny fifankatiavana, amin'ny alalan'ny fihavanana sady kristianina no malagasy, dia sy tahaka izao tokoa fa andresin'ny rasy isika, ary dia tena ho génération mpanorona tokoa isika. Ka arak'ilay lohevitra manaintana asika amin'izao synôda izao dia eglizy miaradia, olona velona miombona velomin'ny batemy mandray an-tanana ka iraina zary tabernakla velona, izany hoe mitondra ny Jesosy eo amin'ny mpiara-belona. Ka izay no ahafahatsika ary mampiova ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika, ka ireny fikambanana misy asika ireny, ikatroasika ireny, ireny vomiera fandrindra ny vomiera sosialy
dia hoentsika andravana ny rindriny fankahalana, andravana ny zay rehetra manimba ny fiainansika, anapitehasika ny rasy rehetra eo anivon'ny tontolo iainansika, ny zavaboary, ny tontolo mpiainansika ary ny tontolo mpinoansika, fa manorina kosa sika an'izay eglizy fianakaviam-ben'Andriamanitra, olo araika sika ziaby ary mifampisimbana mifanasoa, ka am'izay ny tontolo manodidina atsika dia tontolo mahatonga atsika anana ny fivelarana ny mahaolona sy ny olon-drehetra. Ry Jesosy Kristy Tompo, nampianarinao anay ny lalana makany amin'ny asambarana, to mifanohitra amin'izay ambaran'izao tontolo zao zay, ary sy mahagaga satria sy hitovy misy ny lozikanao sy ny lozikan'izao tontolo zao. Sapanay fa sy hoe fananana io asambarana io, satria fananana no ambaran'izao tontolo zao, fa ny asambarana ampianarinao dia fiainanao ary ao aminao no hany arena. Ka raha manahaka anao izahay manao ny asan'Andriamanitra, dia Andriamanitra anao ny asanay, dia miova ny tontolo mpiainanay, miova ny tontolo iainanay, miova ny tontolo mpinonay, ka mitondra anay amin'izay asambarana izay. Ary sinona izay asambarana izay fa lay asambarana mampiseho ny fivelarana ny mahaolona sy ny olona manontolo, satria ny voninahitr'Andriamanitra dia ny ahitanay olombelona ao amin'izay asambarana izay, ka ahatonga anay hifampizara, hifanasoa, hifampisimbana, ka anatanteraka mandrakariva ny sitraponao. Ka ingany izao sinoda zao anampy anay hitondra amin'izay eritreritra izay, hitondra amin'izay ezaka ataonay izay, tsy nofinofy izany fa eo ny fahasoavanao miaraka aminay. Ary matoky izahay fa i Masiny Maria reny dia hitantana anay tokoa ho any aminao ilay anasambarana, ka amin'izay io eglizy miara-dalana tokoa izahay. Ary Masinday Josefa, ray mpiaron'ny eglizy eran-tany, hivavaka ho anay, hivavaka ho an'ny ray rehetra, ho an'ireo tompona ndraiky na isasokaziny, ka hivelomanay bebe kokoa ny hivelomanay bebe kokoa ny mahazanaka anay, hivelomanay ny hiveloman'izy ireo ny vocation ray mahatompona ndraikitra azy ireo, ka hitarika ny olona amin'ny tena fivoarana mampivelatra ny mahaolona sy ny olona manontolo. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa hipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy
dia sambatra atsika mahasapan'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniro. Sun